Etya pamarana ny fampalalam-baovao dia indro fitina amintsika fofoy ny laharana vaovaon'ny gazety soa ivoaka amin'ny rahampitso ndao rahantsika izay. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahay laharana fa 1700 amin'ny gazety soa no ivoaka manomboka rahampitso. Lohahevitra mahaliana maro indray no entin'ny gazety amintsika. Toy ny mahazatra izay mampalaza ny gazety soa dia iresaka momba ny lamaody ny gazety soa, indrindra fa ho an'ny vehivavy izay iresahany fa samy manana ny fiangalany tsirairay. Eo ihany koa ny lohahevitra mahakasika ny lamaody vehivavy izay ihany dia hoe aleon'ny vehivavy ny lehilahy miakanjo mainty. Amin'izao fotoana izao dia ny manja maso mena izany indray izao no tena lamaody, vakoa ny gazety dia ho fantatrao ny momba izay. Amin'ny resaka sakafo indray kosa dia ampahafantaran'ny gazety soa fa ny fihinanana sokola mainty sy ny fisotroana rano sy kafe dia mitondra soa ny vantana. Misy ihany koa ny torohevitra entin'ny gazety amintsika raha tianao no sambatra sy ny anakarena. Eo amin'ireo vaovao avy any ivelany kosa indray dia ampahafantaran'ny gazety amintsika fa any Chine dia afaka mividy iPhone vaovao raha toa ka manome tembo. Misy ihany koa ny labera vaovao any ivelany, tsy toy ny mahazatra nefa fa hafakely ihany koa ny nanaovana azy. Ny hevim-petsy mamasoa izay hoentina amintsika rahampitso dia momba ny curcuma indray no atolony antsika. Fanontaniana apetraky ny gazety ho antsika rehetra mpamaky ary ho an'ny rahampitso dia hoe ary mba ahoana ny fahitan'ny hafanao. Sautronany amin'ny lahatsoratra ihany ireo nomenantsika teo ireo fa mbola maro be ireo lahatsoratra amin'ny teny malagasy sy vahiny atolotry ny gazety ho anao ko aza dinona ny makany anjara gazetinao soa dia ny rahampitso le mivarotra mahazatra anao. Tia pamanana ny fampalalam-baovao tompoko lazy tompoko vavy dia tsara ny mamintana antsika ny fampalalam-baovao nireo tsy naharaka hatramin'ny voalohany eo amin'ny sehatry ny fitaterana abakabaka ny fahazahoan'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara tale jeneraly vaovao. Akoatra izay ihany koa dia misy ny fahavononan'ireo antoko-panohitra ao anatin'ny fiaraha-mitantana ny Antananarivo renivohitra ipetraka amin'ny mampanolo-tsaina azy zany ramatoa Lalatina Ravololomanana ao anatin'ny fitantanana hitanana sehatra sosialy moa dia nentina tamintsika teo ihany koa. Mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lazy tompoko vavy ao amin'ny rahampitso indray tsika amin'ny famefotoana eto veloma tompoko.